ho amin'ny fanahinareo any ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika amen. Ny filazantsara Matthieu 7:5-5 ka hatramin'ny 9:10 no andrasantsika hafatra amin'ity anio ity. Araka ny fikarohana natao manam-pahaizana ara-psikôlôjia nivoaka tamin'ny volana aogositra taon'ny 2024 dia misy fiantraikany tsara mampandroso ny fiarahamonina, ny sary mihetsika misy sy ny horonan-tsary misy super héros. Araka izy ireo dia mamolavola ny olona ny ankizy amin'ny toe-panahy tsara, tia ny hafa, tia rariny, tia famarinana, mamonjy ny hafa, ireny sary mihetsika ireny. Dia tsy magaga ry havana rabe dehibe ny vokatra na ny produit sy artikla maro samihafa izay mivoaka toy ny kitapo, ny fonondrana, lambam-pandriana, ny kopy sy ny stylo sy ny maro hafa. Everin'izy ireo izany fa mamonjy ny tontolo hita maso, ny sary mihetsika, ny horonan-tsary misy super héros izay tsy réel, tsy tena marina akory. Karaha reny ary mamonjy, mihoatra an'izany lay héros tokana, tanteraka, marina dia Jesosy Kristy tompo. Izy lay nafohy ny ainy, nanao asa-pamonjena, hanavotana antsika, hananantsika fiainana mandrakizay, fa indrindra ihany koa ahafahantsika miaina amin'ny fahafahany aty ambony tany. Tsy vita moramora nefa ry havana zany asa-pamonjena nataon'i Jesosy izany. Dia izay no afatra raisintsika amin'izao perikopa izao ny amin'ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy. Ny asa-pamonjen'i Jesosy voalohany indrindra nangiry firy taminy ary faharoa nandrava sakana. Andeha hojerentsika ny amin'ny asa-pamonjen'i Jesosy dia nangiry firy taminy nandiny 5:10 ka hatramin'ny 10:10. Rehefa mamakivaky ny filazantsara antsika ry havana dia any amin'ny filazantsarany Marka 5:10 zao dia ahitantsika fa tamin'ny ora fahatelo Jesosy Kristy tompo no nifantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Raha amin'ny ora antsika amin'izao fotoana zany ny ora fahatelo dia tamin'ny 7 maraina, ary hatramin'ny ora fa-9 izy no teo amin'ny hazo fijaliana io. Raha amin'ny ora antsika amin'izao fotoana io amin'ny 3 ora tolakandro, adiny 9 ry havana ny fatsihan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsara ny afantarantsika fa tamin'izany fotoana ny fantsika nampiasana matsihana olona teo amin'ny hazo fijaliana farafahakeliny 13 cm ka hatramin'ny 12 cm. Netiko ity ahitanareo azy. Iny le 13 cm. Iny le farafahakeliny. Iny zany le namatsihana ny tompontsika. Ary ny largeurany na diamètreny dia eo amin'ny 2 cm eo. Tahaka izao zany. Dongadonga tsara ery. Ry havana malalao amin'ny tompo. Nangiry firy tamin'ny tompo ny asa-pamonjena izay nataony, satria fantsika tahaka ity no namatsihana azy. Nofo sy ra izy ho fatsihana teo, olombelona to asy anao. Fa tsy vitan'izany andry, milaza ny perikopantsika amin'ny 5:10 fa nisy maizina nandrakotra ny tany rehetra. Io maizina io raha arabakiteny dia midika hoe éclipse totale. Rehefa misy éclipse eto amintsika tadidiko tsara tamin'ny taona 2000 éclipse lunaire fa andro tsy fiasana ary nasaina nidy any an-trano daholo ny olona rehetra satria sao dia jampa, sao dia izao, sao dia izao. Fa ny tompo adiny 3 tamin'ny ora faha-9 amin'ny 12 ora ka hatramin'ny ora faha-9 amin'ny 3 ora. Éclipse izy eo ambony hazo fijaliana miantona miaraka amin'ny fantsika tahaka ity ny angezany. Tsy vitan'izany, le fahamazinana io koa dia milaza hoe fisarahana tanteraka amin'Andriamanitra. Tafasaraka tanteraka tamin'Andriamanitra rainy izy ka mahatonga leo ambany Eli lama sabakitany. Raha eo nahoana ianao dia nafohy ahy. Izany hoe navelan'Andriamanitra ho viravirainy eo ambany fahefany fanjaka amin'ny maizina tanteraka ny zanany. Nafohy ny tanteraka ry havana malalao amin'ny tompo. Iza ny afohy ny zanakareo hamonjena. Atsangano tanany. Dia raina ny tompo fa tsisy. Tsapantsika tsara ny asarobidiny zanaka dia tahaka izany mihitsy sarobidy amin'Andriamanitra io. Sainganao ny amiko sy aminao dia nafoiny teo. Tsy vita ny nafoiny rainy. Misy zanaka sy ray aman-dreny eto. Tahaka ny ahoana rehefa isika mila vonjy amin'ny havana amin'ny ray-tapo amin'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka tsisy mamaly, tsisy miaina. Marary e. Narary an' Jesosy ry havana niantona teo amin'ny hazo fijaliana. Fa tsy vita ny mbola ny rabirabiny
olombelona ihany koa asiny soratra eny ambony ty mpanjaka ny jiosy fa rehefa aveo ny atsony azy ile io manevateva fanampin'izany mpanjaka ny jiosy no misoratra eny ambony saingy nomeny vinaigitra tamin'ny sponjy zany vinaigitra zany tamin'izany vanim-potoana io dia divay fisotro ny miaramila romanina sy fisotro ny olona sahirana raha amin'izao fotoana izao zany le divay eto dia le divay fisotro mibakarta saingy le mpanjaka nefa nomena azy manandrama manome an'izany amin'ny filoham-pirenena fa tratry ny intoxication alimentaire izy tamin'iny katona ny restaurant riavana malalo amin'ny tompo no tevatevainy io Jesosy io nadroadroina avotony tenanao salamo faharoambiroapolo teo mivakina teo manambara an'izany tsara mihitsy hoe tahaka ny ahoana nanivazivantsika mianakavy an'i Jesosy Kristy tompo teo amin'ny azy fijaliana fa na izany ary nefa natao azy ny safidy malalaka izy eo amin'ny 5:15 nanolotra ny fanahiny nanolotra ny ainy ny voambola nanolotra dia efa matotra amin'ny hoe famotsoran-keloka famafana trosa manatrositsika saingy hoy Jesosy hoe aleo fa efaiko asa firenena izany andeha mafantrosa amin'ny Madagasikara be dia be io fa Jesosy nitrosan'izao tontolo izao tompoko ny efainy nitrosako nitrosanao isika ilay tokony ho faty fa Jesosy Kristy tompo ny safidy ny fidy malalaka hanikatoa ny rainy hanomezana fiainana sy fahavelomana antsika tsy vita moramora ny namonjena anao tsy vita moramora na azahoanao iainanao izao fahafahana izao tsy vita moramora na nananao fifandraisana amin'Andriamanitra ka ahafahana mitaraina amin'ny andro aman'alina fa nangiry-firy Jesosy teo amin'ny azy fijaliana rehefa tsy mety mitonga saina zany irifirin Jesosy zany anio alina pio-jiro makafanjaitra dia atsato eo amin'ny tananao anankiroa mandritry ny adiny 3 fotsiny ny angatahako aminao ne Jesosy adiny fa adiny 3 ataovy an'le fanjaitra botabota reny fa zatao an'le kelikely fa mafy riavana ny retan'i Jesosy noho ny fitiavany ahy no fitiavany ianao fitiavany antsika isika riavana rehefa tapaka ny jiro 7 ka hatramin'ny 5 mahazo tsara mihitsy ry jira maty jiro tapaka lavy tsy mba daholo ny frigidera ny ordinateur zay miafara amin'ny era rehetrarehetra sady moeraoera ihany ao anatin'izay mitanisan'le fananana ao an-trano fa Jesosy adiny 3 tao anatin'ny maizina ny aritra dia nanolotra ny tenany andeha samy andiny tena dia samy hevitra hoe inona ny azonao atao ary manoloana ny fahafoizan'ny tompony tenany ny aretan'ny irifiry teo amin'ny azy fijaliana fa faharoa riavana ny asa mpamonjeny Jesosy nandrava sakana efa kopikole zany le fiderana mandrava sakana teoriana fa faharoa fotoana efa rava sakana fa tsy tamin'ny 2000 nankaty nandrava sakana satria zao ny amin'ny 1:15 makany ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany olo ny efitra lamba tao amin'ny tempoly araky ny manampaizana anao fikarohana amin'io dia mirefy 80 metatra ary santimetatra maromaro ny ateviny sarotra ihany zany le olombelona dia hiakatra eny ambony eny dia hanety azy midina ohatra izao fa tritra avy any ambony zay milaza hoe avy any an-danitra asan'Andriamanitra madidio ny nandrovotra ny lamba io ilazany fa nesoro ny sakana satria tamin'izany fotoana zany lay lamba le efitra lamba manasaraka ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra zay misy an'Andriamanitra sy ny fanatrehany ka ny mpisorona be ihany ny afaka makao ary indre mandeha isa-taona raha tsy maty amin'ny azy fijaliana Jesosy tsy afaka makeo amin'ny alitara eo nareo rehetra ireo any tokotany any nana sina rideau be teto dia tsy hitanareo kory izay ataonay ato fa noho ny amin'ny Jesosy maty eo amin'ny azy fijaliana manana accès mivantana maimai-pona amin'ny fotoana rehetra ao amin'Andriamanitra ray isika mianakavy Andriamanitra nanesitra ny sakana teo aminy sy ny olombelona mba hananantsika fifandraisana aminy hananantsika ahitantsika an'izany fanatrehan'Andriamanitra zany hananantsika an'izany hoe tahaka ny ahoana zany fiainana amin'ny Andriamanitra zany
lay fiainana mandrakizay ary nandravasakana Jesosy Kristy tompo rehefa miteo any ambany any ny orooro ny tana nitresaka vatolamy izay manambara ny herin'Andriamanitra sy ny fanatrian'Andriamanitra miasa sy miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainany magaga riavana fa nisokatra fasana isika olombelona manokatra fasana mampiditra faty ny atao Andriamanitra manokatra fasaka mamoaka faty velona faty ny atao fa le faty tsy faty tsony fa efa velona indray olombelona ny avoaka ny tao fa ny atsika faty ny atsofokao aiza ny ahita tahaka izany ary Andriamanitra tahaka ny ahoana ny havita an'izany ho anao sy ho antsika mianakavy riavana malalao amin'ny tompo ny asa mpamonjeny Jesosy nandrava sakana rehetra eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana ianao amin'ny fotoana rehetra 24 heures sur 24 7 jours sur 7 disponible ho anao Andriamanitra azonareo nefa nanao passeport fa rehefa ianao vahoaka madinika amin'ny telo maraina milahatra ry raha teo tavavoaka melolo ao atoandrotoandro ao enjana be riavana manao passeport fotsiny mandeha indray ianao manao visa leo raha zao tompony atao vao ivoaka ny velana leo ihany ato anatiny mbola vita andry zareo koa manao hoe rejeté fa ianao amin'Andriamanitra rehefa manatona azy tsy ho laviny mihitsy lay tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka makany amin'ny banky ianao volanao ny alaina mbola maketsikely aloha eo amin'ny ilaharana maka numéro dia miandry ianao disponible ny caissier dia raha tsara dalàna koa tsy feno tsara ny taratasinao kana vola mbola ozy le kaisie-ndana aloha mandeha nefa efa volanao zao ny alainy ao amin'Andriamanitra anao tsy misy manengela tsy mila protocole tsy mila procédure ianao vonona anatin'azy ny tadiavina satria efa rava ny sakana rehefa anatina ny pastera sy mopera sy ry pastour rehefa tototry ny asa zay izy maka rendez-vous ao amin'Andriamanitra ilay tomponao tsy isy rendez-vous na mifiry ianao firy mandondona voainy enony raisiny riavana malalao amin'ny tompo ny asa mpamonjeny Kristy nandrava sakana raha ny tena marina raha mbola tsy fantatrao dia zao tsy isy sakana tsony ao fiainanao raha miorina marina amin'ny Jesosy Kristy tompo ianao ny amarana anazy dia zao hoy le pastera sady teolojiana iray Dietrich Bonhoeffer hoe maimaim-pona ny famonjena fa ny fiainana an'izany dia mitahaka ny aminao manontolo ny asa mpamonjeny Jesosy nangiry firy taminy arak'ilay hira 109 inona ny fonao so ataonao azy ankehitriny fa ny asa mpamonjeny Jesosy koa nandrava sakana inona mbola andrasanao fa raha mamaky eo ambany eo rehefa nitsangana ny olo-masina velona dia nakany Jerosalema ka ny olona masina riavana makany Jerosalema fa tsy Jerosalema makaty ary aza rebireben'ny olona amin'ny lakroa avy any Jerosalema menaka avy any Jerosalema rano avy any Jerosalema vavahady ny Jerosalema ny olona masina makany Jerosalema fa tsy Jerosalema makaty satria nahoana vitan'i Jesosy fa asa mpamonjena maty izy teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika mianakavy man'Andriamanitra rery ho voninahitra amen